fifaliana ho ahy miaraba anareo rehetra na aiza na aiza misy anareo manaraka ary koa mihaino ny fandarana azo antoka fanafotana am' Kristy Jesosy zay ndreketako ny mpitandrina sofinirina ramoarsona ary matoky aho fa ny zavatra zay enambara de nitondra fahasoavanao ka de fitahin'Andriamanitra anie atonga antsika tsy avy andray ny hafatra satria sokafan'Andriamanitra ny fo mampanasa saintsika rehetra andray zany hafatra avy amin'Andriamanitra zany mpafantaratsika ny sitrapony satria efa nitongotra ny andro eveny Jesosy zay natonga n'Andriamanitra name mpamonjy azo antoka araky ny teny hoe fa toy zao no nitiavan'Andriamanitra zao tontolo zao nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fanana fiainana mandrakizay fa Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka hanameloko zao tontolo zao fa mba hamonjena izao tontolo zao satria moa ny tenin'Andriamanitra no dinina sy azavaina de tsara tsika mangataka amin'ny tompon'ny teny Andriamanitra mivavaka aminy mba hanomezany saina fahendrena fahalalana ty mpambotsy masoty ary koa ametrahany teny eo amin'ny vavako ary indrindrandrindra hitondran'ny teny amintsika tsiray avy mba ho tanteraka ny tenin'Andriamanitra anaka tandreo amin'ny teniko atonga lany sofinao iain'ny firazako aza vely ialy eo masonao izy fa raky tomponao fa ainao an'zay mahazo azy ary fahasalamana ny nofony rehetra tena any amin'ny oabolana izany toko efatra andiny roapolo ka hatramin'ny roa amby roapolo hivavaka tsika tompo sotranao zay Andriamanitra fa ny famindram-pony sy ny anitra anao de mitosaka aminay ny fahasoavanao ka de tanteraka zao fotoana izao ady misaotra indrindra ny amin'ny saina fahendrena fahalalana saina matsilo menao ny mpanomponao sy ametranao ny teny eo mivavako ary tondranao ny teny any amin'ny olona zay manaraka ame mitady famonjena sy fiainana araky ny sitraponao ka dia misaotra indrindra Andriamanitra ko ho anao ny dera ho anao ny saotra ho anao ny voninahitra ary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo ary koa ny finoanany rany nanaovany zany vavako zany saotra Andriamanitra amen alleloia efa nidinitsika teto ny amin'ny hoe ny finoana ary koa ny fitiavana araky Andriamanitra ary efa nandroso am'zany tsika ko toizana somary averina kely ny Matio toko fa 5:10 ny tantaran'lay vehivavy Kananita zay dinitsika tamin'ny farany teo Matio 5:10 andiny ndraiky amby roapolo ka hatramin'ny 8 amby roapolo Matio 5:10 andiny ndraiky amby roapolo ka hatramin'ny 8 amby roapolo vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo manao hoe de niala teo Jesosy ka nankany amin'ny faritany Tiro sy Sidona raha indro nisy vehivavy Kananita anankiray nivoaka avy tam'zany tany zany ka niantso nanao hoe mamindra fo amiko tompo zanaky Davida ô zanako vavy ampaoriny demony loatra fa izy tsy namaly teny azy dia nanatona ny mpianany ka nangataka taminy nanao hoe roa izy fa miantso mafy ato aoriantsika ary izy namaly ka nanao hoe tsy nirana aho afatsy amin'ny ondry veriny Israely ihany fa nanatona ihany raha vehivavy dia niankohoka teo natreny ka nanao hoe tompoko vonjeo aho fa izy namaly ka nanao hoe tsy mety raha maka ny mofonjaza ka manipy azy hoan'ny amboa kely fa hoy raha vehivavy maro ny zany tompoko fa na ny amboa kely azy mba mihinana zay sombotsombony latsaka avy amin'ny latabatry ny tompony any de namaly Jesosy ka nanao taminy hoe raha vehivavy lehibe ny finonao tongava aminao araky zay rinao dia sitrana ny zanany vavy tam'izay ora izay raha mandinika ny tantaranyty vehivavy Kananita ty tsika tena miory de ory sa tena mijaly izy nandreny am' Jesosy izy satria finoana de avy amin'ny toroteny avy amin'ny teny Kristy ka raha nandreny am' Jesosy izy miorina tao aminy finoana hoe ty lehilahy ty rery ihany no afaka ny zanako am'izao fampahoriana amin'ny demony izao
de nitady an jesosy izy nanaraka vaorina de niantsoany somafy hoe tompo zanaka davida ô mamindra fo amiko fampahoriny deminy loatra ny zanako vavy ny zavatra nahavariana dy zao toa tsy niraika jesosy tsy nijanona akory lalany any ny zorany niantsoantsy any raha vaivavy niantso mafy de ka raha nahita an jesosy tsy namaly mpianatra de niteny hoe roa izy fa miantsoantsy mafy ataoritsika de namaly jesosy hoe tsy niranao afa-tsy amin'ny roveriny israely niantsoantsy any raha vehivavy de niteny ray jesosy hoe raha nandinika ny teny nanatona ihany raha vehivavy de ny ankohoka teo anatreany ka nanao hoe tompoko vonjeo aho tena tsy niala mihitsy raha vehivavy na de niteny azy jesosy raha ohatra aza ka ohatrany tsy niraiky jesosy ohatrany toa niavinavina raha naheno ny tenin'ny mpianatra hoe roi izy ndroso ihany izy tsy niemitra mihitsy raha vehivavy na de niteny azy jesosy hoe tsy nirana aho ka tsy amin'ny ondroveriny israely nyroso ihany izy de nankohoka teo anatrehan'i jesosy azany rehefa avy niaona de fa nanatona ihany raha vehivavy de niankohoka teo anatrehany ka nanao hoe tompoko vonjeo aho zay ny tena finoana zay tsy minarazy zavatra miseho mihitsy fa izy namaly ka nanao hoe tsy mety raha maka ny mofonjaza ka manipy azy ho amin'ny amboakely nambarany tsosy tsy tahaka ny amboakely ndraiky zany ny zanaky ramatoa na ramatoa zany hoe ambo raha ny malagasy na ola hafa aby firenena azy atao hoe ambo tsy maintsy tetra de miady fa raha vehivavy kosa de tsy nina fa hoe marina zany tompoko fa na de ny amboakely aza mba minina zay tsombotsombo ny latsaka amina tabatry ny tompony ihany tena mahavarina tsy niova mihitsy ramatoa raha nahenao an'izay teny zay jesosy de zao ny teny nambarany de namaly jesosy ka taminy hoe raha vehivavy lehibe ny finonao tonga avy aminao arak'izay irinao de sitriny zanavavy tam'izay ora izay mahavarina fa nanana nyty toesaina zay voalaza ato amin'ny isaia 20 ity ny vehivavy ka nanita misy ten'Andriamanitra ato amin'ny isaia 20 andininy telo sefatra zao voalaza amin'ny isaia 20 andiny telo sefatra amin'ny anaran'i jesosy many hoe ny saina tsy miovaova de harovanao ao amin'ny fiadanana tanteraka satria matoky anao izy tena natoky an' jesosy mihitsy raha vehivavy tsy mba nana saina niovaova mihitsy izy matoky any ave mandrakizay fa iave tompo no vatolampy mandrakizay nahavarina mihitsy raha vehivavy ty sitrina raha ny olona ankehitriny angamy de niavonavony e ola tsy mindraraha olone tena manambany olone kanefa dy zao tena niorona finoana raha vehivavy ty ary ny finoana zany mahatonga Andriamanitra miasa mahatonga Andriamanitra mamonjy mahatonga Andriamanitra manafaka mahatonga Andriamanitra manasitrana ary mahatonga Andriamanitra mame fiainana mandrakizay zay mazava-dehibe ny fanambarana zay nambara eto raha mamakina atsika marika toko 7 ahitatsika ny am'zany hoe finoana satria ny finoana miaraka amin'ny fitiavana araka an'Andriamanitra no dinitsika eto marika toko 7 ny andininy 4 ka hatramin'ny 7 marika toko 7 andininy 7 ka hatramin'ny 7 aminaran'i Jesosy ano ny tonga teo amin'ny mpianatra izy de nahita vahoaka betsaka nanodidina azy ary mpanoradalàna niady hevitra taminy ary niaraka tam'izay nony nakita azy ny vahoaka rehetra dia talanjona ka niazakazaka nanatona sy niaraba azy ary izy nanontany azy hoe ino no iadinareo hevitra amin'ny reto
ary anankiray tamin'ny vahoaka namaly ka nanao hoe mpampianatra ô nentiko ty aminao ny zanako lahy zay azo mpanahy mona ary na aiza no azony azy de ampindritrinjiriny izy ary mandoa vory dia mikitronify sady valaka dia valaka ary nyteny tamin'ny mpianatra ao aho mba hamoany zany fa tsy hainy ary Jesosy namaly azy hoe ry taranaka tsy mino mandra-pahovina no itoerako aminareo mandra-pahovina no andeferako aminareo ento ety amiko izy de nentina teo aminy izy fa noho nahita any Jesosy izy de nampifanitsititona ny tenany niaraka tamin'izay ny fanahy de lavy tamin'ny tany izy sady nitsikasikasina sy nandoa vory Jesosy nanontany andrainy hoe ohatrinony zay no nahatongavany zao taminy ary hoy izy hatry ny fony izy mbola zaza ary nazerany matety atao anaty rano izy tao anaty afo sy tao anaty rano izy hamonoany azy fa raha mba misy hainao dia mamindrafo aminay ka vonjeo izahay fa hoy Jesosy taminy hainao hoe ny zavatra rehetra de hainy mino ary niaraka tam'izay dia miantso ny raindrazazalahy ka nanao hoe mino aho vonjeo aho ho afaka amin'io tsy finoko ary no nihitany Jesosy fa miazakazaka nanatona azy ny vahoaka dia niteny mafy ny fanahy maloto izy ka nanao hoe ry fanahy mona sy marenina zaho mandidy anao mivoa aminy ka aza miditsy ao anatiny intsony ary efa ny nananana izy sady nampifanitsitona mafy ilay zazalahy dia nivoaka taminy ary efa toy ny maty ka dia nataony maro hoe maty fa Jesosy nandray ny tanany ka nanarina azy dia nitsangana izy ary efa tonga tao an-trano Jesosy de nanontany azy mangingina ny mpianany hoe zahay tsy nahavoaka azy ary hoy izy taminy iny karazan'iny tsy mba azo avoaka na amin'inona afa-tsy amin'iny fivavahana ihany ery mba misy nyteny fivavahana sy ny fifadiakanina eteo nampalahelo le rangaty fa mijaly mihitsy ny zanany no ny finoany any hoe ny Jesosy mba ny mpianany de nitady tonga tao ampianatra sy nahavoaka misy olona manontany ankehitriny hoe misy mpanompon'Andriamanitra tsy mahavoaka demini ve rehefa tsy ny fahadianina de tsy mahavoaka demini na tena tsy mpanompon'Andriamanitra izy de tsy mahavoaka demini ary eto Jesosy de niteny tamindreo le olo rangah satria le rangah niteny hoe hoy Jesosy hoe raha mino ianao raha mba misy hainao hoy ry niteny rangah mamindrafo ho aminay ary vonjeo izahay de hoy Jesosy taminy hoe raha hainao ny mino tsy misy tsy sainy mino zay ny tena izy raha mino anao de tsy misy tsy aiza atao am'izay mino zay ny tena izy fa aiza moa hoe hainy mino fa tsy misy tsy azo atao ho an'izay mino mila vao mino aloha de miasa Andriamanitra zay ny tena teny voalaza ao amin'ny tena izy ao amin'ny baiboly amin'ny teny frantsay aza de anjarantsika ny mandinika fa ty lehilahy ty de nenkoka teo anatrehany Jesosy vonjeo zahay raha mba misy hainao de Jesosy moa niteny hoe hainao hoe na hoe hainy mino ny zavatra rehetrarehetra ary dikan'izay teny zay de hoe raha mba misy hainao re mamindrafo aminay avonjeo izahay de hoy Jesosy taminy raha hainao ny mino tsy misy tsy azo atao an'izay mino zay raha mino ianao de tsy misy tsy azo atao an'izay mino eto zany raha vao tony finoana mihitsy de raha vao tena finoana araka ny an'Andriamanitra de miasa Andriamanitra na izy io na izy de ka nanita zao zanaky le rangaty zao de noho ny finoana de miasa
andriamanitra. Zao ndray atsika de andinika ny hoe finoana aneken'andriamanitra antsika ho marina. Finoana aneken'andriamanitsika marina. Romanina 10 de misy fanambarana toy zao 15 ka hatramin'ny 14. Romana 10:15 ka hatramin'ny 14 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ry rahalahy, ny rininy foko sy angatahako amin'Andriamanitra ho an'ny reny dia famonjena, fa vavolombelony reny aho, fa mazoto ho an'Andriamanitra izy saingy tsy araky ny fahalalana. Fa satria tsy nahalala ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra izy ka nitady hanamarina ny tenany, de tsy nanaiky ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra. Fa Kristy ny farany lalàna ho fahamarinana ho an'izay rehetra mino. Misy olona miezaky hitandrina lalàna hanao asa soa, de amin'ny alalan'izay ny everana fa hoe zay no aneken'Andriamanitra azy ho marina. De le hoe olona mitady hanamarina ny tenany. Ny fahamarinana ny finoana ny famonjena am' Jesosy, zay no aneken'Andriamanitra antsika ho marina, fa tsy hoe koa hoe za mivavaka be, zako mitandra ny lalàna, za fa manao ny adidy. Misy nge olona amin'ny Matteo 7:17 ka hatramin'ny 7:20 nisy olona nytenin'i Jesosy hoe hoy Jesosy mihitsy, tsy izy zay rehetra manao amiko hoe tompoko, ohatry ny fanjakan'Andriamanitra hoe tsy rehetra mivavaka rehetra, fa zay manao ny sitrapony raiky zay ny an-danitra. Any am'le finoana araka an'Andriamanitra am' Jesosy ary ny fitiavana araka Andriamanitra. Zay no anekena ny olona maro. Finoana ny famonjena am' Jesosy. Ny finoana ny fanavoto am' Jesosy no anekenantsika ho marina. Zay de hodinintsika zay Romana 7:20. Romana 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe satria tsy misy nofo ho marina amin'ny asan'ny lalàna eo anatrehany, fa ny lalàna no azoana ny fahalalana marina ny amin'ny ota. Tsy misy olona misy eken'Andriamanitra mamina hoe za natandra ny lalàna, za mankatò. Ilaina mitandra, ilaina mankatò satria ny Baiboly miteny mihitsy. Romana 7:13 manao hoe ny anaran'i Jesosy, Romana 7:13 manao hoe koa mahafoana ny lalàna amin'ny fona voantsika, sanatria zany fa mampiora tsara ny lalàna tsika. Tsy azo foana ny lalàna, fa ny finoana vao mainka mampiora lalàna, vao mainka mampirisika antsika hitandra lalàna amin'ny lalàna fana masina. Zany nefa tsy hanamarinana ny lalàna, fa ahoana ary zany? Galatiana 5:4. Galatiana 5:4 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe de tafasaraka amin'i Kristy ianareo, na iza zay mitady ho amarinina amin'ny lalàna, efa lavo ny ala tamin'ny fahasoavana ianareo. Jereo tsara eto, ny olona zay mitady ho amarinina amin'ny lalàna de tafasaraka am' Jesosy lavo amin'ny fahasoavana. Tsy azo anamarinina ny lalàna, kanefa tsy milaza zany hoe foanana lalàna, sanatria zany tsy azo atao mihitsy zany. Romana 7:3. Romana 7:20 raiky amby roapolo hatramin'ny 3:20. Romana 7:20 raiky amby roapolo ka hatramin'ny 3:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ankehitriny de fa nahariary ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra, tsy amin'ny lalàna nefa, fa ambara lalàna sy ny mpaminany. Le fanamarinana de avy amin'Andriamanitra, tsy amin'ny fankatoavany lalàna nefa, fanambarany lalàna sy ny mpaminany, lalàna Mosesy amin'ny famonoana zanak'ondry, lalatsa-dra, manambara an' Jesosy, nambara amin'ny mpaminany, efa naminany ny amin'ny Mesia. Zay no hanamarinana ny olona. De ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra amin'ny finoana an' Jesosy Kristy ho an'izay rehetra mino fa tsy misy hafa. Andriamanitra mihitsy ny manamarina ny olona zay mino ny fanavotana zay natolotr'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo. Fanavotana natolotr'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy, afaka antsika tamin'andevo, atonga antsika tsy ho mpanotatsony, fa no niara-vomy tamin'i Jesosy le olona araky nofo, misy filana sy fanirina, nandatsaka ny rano Jesosy, niantoka ny aintsika, hanamarinana antsika. Zay ny fandehany. De hoy ny teny manaraka,
fa samy efa nanoty izy rehetra ka tsy manana voninahitra avy amin'andriamanitra. Mpanota zao teo an'andriamanitra, saingy andriamanitra nafinatra, tsy teritra, tsy manameloko, tsy nanilika, na hoe avela hoagny fa mpanota rasy fanahy fa zao namem-pamonjy azo antoka. Zay nantonga ny andininy 4 manao hoe ny anaran'i Jesosy Tompo, nefa hamarinina mamaim-poana amin'ny fahasoavana izy no ny fanavotana zay ao amin'ny Kristy Jesosy. Eny eken'andriamanitra marina mamaim-poana no ny finoana ny fanavotana amin'ny Jesosy no ny fahasoavana. Da te fahasoavana de fanomezana mamaim-poana. Ny andininy 5 de milaza toy zao amin'ny Romanina 7 ny anaran'i Jesosy, zay nasehon'Andriamanitra tamin'ny rano fanavotana amin'ny finoana hanehoana ny fahamarinany amin'ny tsy namalin'Andriamanitra ny fampatana lasa tamin'ny andeferany. Nasehon'Andriamanitra ny amin'ny rano Jesosy ny fanamarinana izany satria zay no anekenantsika ho marina. Tena zava-dehibe tokoa. Anony amin'ny rano izy malaza an'izany ny Romanina 5:7 ny amin'le hoe rano Jesosy. Romanina 5:7 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika fa fonombola mpanota isika de maty hamonjy antsika Kristy, ko mainky aza ny amonjeny antsika ho afaka amin'ny fahatezerana ankehitriny rehefa no amarina tamin'ny rano itsika. Ny ampitoana amin'ny fahatezeran'Andriamanitra noho ny amin'ny rano Jesosy. Tsy namaly ratsy mihitsy fa noho ny amin'ny rano Jesosy koa dia ny ekeny ho marina atsika. Zay mazava-dehibe ny famonjena zay natolotr'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo ity, satria mazava tsara ty fanambarana amin'ny Romanina 5:7 ity, zay mazava tsara hoe ny anaran'i Jesosy hoe koa mainky aza ny amonjeny antsika ho afaka amin'ny fahatezerana ankehitriny rehefa no marina tamin'ny rano itsika. Zava-dehibe loatra zany fanambarana zany, ary ny eken'Andriamanitra mihitsy ny anamarinana antsika sy amonjena antsika. Raha faketsika koa ny Galatiana 3:7. Galatiana 3:7 andininy 9-7 misy teny toy zao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Galatiana 3:7 andininy 9-7 amin'ny anaran'i Jesosy, de tahaka ny Abrahama nino an'Andriamanitra ka de nisainy ho fahamarinany zany. Ko fantara fa zay amin'ny finoana no zanaka Abrahama, ary satria hitany soratra masina raha teo fa amin'ny finoana no anamarinana n'Andriamanitra amin'ny jentilisa, de nitory ny filazany tsara tamin'ny Abrahama raha teo izy nanao hoe aminao no hitahina ny firina rehetra. Am'le teny hoe aminao de hoe amin'ny alalan'i Jesosy no hitahina ny firenena rehetra, ka dia zay amin'ny finoana no tahina mba amin'ny Abrahama mpino. Hitatsika eto zany fa zao alala amin'ny finoana no neken'Andriamanitra ny olaminy Abrahama de nino de nisaina ho fahamarinana zany. Ary maro zany no tsy de malala an'izay loatra ao amin'ny Romanina 4:4. Ary ny Romanina 4:4 dia misy fanambarana toy zao ny andininy 8 ka hatramin'ny 12. Romanina 4:4 tsara ho fantarina mihitsy ty andininy 8 ka hatramin'ny 12. Sambatra andininy 7 ka hatramin'ny 12 azafady, sambatra zay voavela ny keriny sy voasara ny fahotana, sambatra zay olona tsy sainy vekeloka, ko izany fahasambarana izany moa an'ny voafora ihany va sa an'ny tsy voafora koa, fa raha zaintsika fa ny finoana no ny sainy ho fahamarinany Abrahama. Ary ahoana no nanisany izany? Tamin'izy efa voafora va sa fon'izy tsy mbola voafora? Tsy tamin'izy efa voafora tsy akory fa fon'izy tsy mbola voafora. Ary ny famorana zay famantarana dia
no raisiny ho tomboko aseny ny fahamarinana amin'ny finoana zay nananana fony izy tsy mbola voafora mba ho rain'ny olona rehetra zay nino izy na dia ny tsy voafora azo mba isaina ho an'ireny ny fahamarinana ary ny ho rain'ny voafora dia tsy zay voafora ihany fa zay mandeha araky ny diany finoany Abrahama razantsika koa zay nananany fony izy tsy mbola voafora. Araky mivolaza eto fa tamin'ny Abrahama mbola tsy voafora ny faneken'Andriamanitra ho marina izy. Noho zany a na ola tsy voafora na ola voafora ary anofo zany rehefa mino ny fahasoavana nomany am' Jesosy Kristy tompo sy namonjy an'izao tontolo zao a de eken'Andriamanitra ho marina izy. Ary zany mazava-dehibe ny finoana araka an'Andriamanitra io. Zay mivolaza ary tena azo antoky Romana toko 8:9 ka hatramin'ny 12 Romana toko 7:10 ka hatramin'ny 12 Romana toko 7:10 ka hatramin'ny 12 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary voasotra hoe tsy misy marina de iray akory azo, tsy misy zay mahafantatra, tsy misy zay mitady an'Andriamanitra, samy mania avokoa izy rehetra, samy tsy mahasoa avokoa izy rehetra, tsy misy zay manao ny tsara na de ray akory azo. Fasana misokatra ny tendany, ny lelany no anaovany fitaka, ny poziny menarana no ambanin'ny moliny, feno ozona sy fangidina ny vavany, ny tongony mimaona handatsadra, fandravana sy fandringanana no ao amin'ny alehany, ary ny lelany ny lalan'ny fiadanana de tsy fantany, tsy misy fatahoran'Andriamanitra eo alohan'ny masina. Eto tsika de mahita nahitana ny faharatsiny taranak'olombelona, nefa tsy nanameloko Andriamanitra, tsy nanaratsy na nilika. Taranak'olombelona ka indrindra vao mahita olo manao ratsy de miady, tezitra, soso no loatrany ve hitsenan Jesosy androany lanitra, sanatria. Jesosy niendrikendrehana, naratsina, milona, namoronona lainga rehetra amonoana azy, ananao zay anaratsina azy, nagaga fa tsisy fahatezera atao am'fony, tsisy sosotra mihitsy, tsisy saina manameloka atao am'sainy, fa tena tiany olombelo izy ary vomaikara nanotra ny ainy, ary mivavaka ary izy hoe raha eo mamela ny elony fahatsifantany zay ataony. Zay ny natonga nefa zany tsy milaza akory hoe foanana lalàna, ary fa hitantsika fo zao Jesosy de Andriamanitra de laza mihitsy hoe momba foana lalàna foana vo atsika sanatria zany fa vo mainka mampiora tsara lantsika. Romana toko 7:11 olo toizatsika fanazavana io sy ny finoana no mahatonga Andriamanitra manamara sy mamonjy ny olona ary manatanteraka ny famonjena, ary miasa koa Andriamanitra noho ny fitiavany amonjenan'ny olona, na de ao le faharatsiana voatonona teo ka rehefa mitady azy dia miasa izy manamarina ny teniny, amonjy, manafaka, manasitra, mandrava ny asany devoly. So atsika Andriamanitra mandrakizay ny famindram-pony. Amen. Ivavaka atsika. Sotranao zay Andriamanitra mifandram-pony fanzavana zay ny mena, ary fahasoavanao hiasa mahery aminay tsiray avy, ka ny fiadananao mihoatra fanrehetra ovanao ny fanahinay sy sainay nyetritra ny teny. Sotra nampitoeranao ny teny ao aminay ka tonga anay teny hikatsaka famonjena ka mba hisin'ny fiovanao amin'ny fiainay tsiray avy. Hoanao ny dera sotra ny voninahitra Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo sy tofon'Andrany, sotra Andriamanitra. Amen. Alleluia. Dia manaovy ny mafinaritra indray tompoko, fahasoavan'Andriamanitra eo amintsika rehetra, ka dia ho tanteraka amintsika ny teny fikasany rehetra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo, ka dia manao veloma amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo aho amanaraka indray amin'ny